Eo amin'ny vaovao tsy fandriam-pahalemana kosa dia Zandary roalahy namita iraka tao Antanambao Manapotsy no nandratra ary nitifitra sy nahafaty olona iray. Manoloana io tranga io dia nanao antso avo ho an'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Zandary. Ny solombavambahoaka ny Vatomandry, Antanambao Manapotsy ary Marolambo. Mitaka izy ireo ny amaizana ireo Zandary ary amelana ihany koa malalaka ny fitsarana anao ny asany. Fanazavana hoentin'ny vola ravoavy sy tsira kotoarsan. Raha fitsidiam-paritra izy dia mamo. Raha mamo zany ireo Zandary manankiroa ireo dia namono mpampianatra. Raha le mpampianatra moa zany raha vao daridarofanjareo le mpampianatra naratra mafia amin'izao fotoana izao mbola manaraka fitsaboana amin'ny hôpitaly dia taorinan'io zany zareo dia misy vahoaka zany mandeha mijery maso an'ilay zavatra mahazo an'ilay mpampianatra dia raha omananjareo zany tifirinjareo le vahoaka mandeha mijery amin'ilay zany hoe par curiosité zany tonga fa an'ilay vahoaka mba hijery hoe inona raha mahazo an'ilay ramose tonga dia mitifitra le Zandary ma hoentina le amony hoentina le famamona amin'ilay zavatra hohaniny zareo. Dia ry zareo koa zany taorinan'io tonga dia lasa ary raha lasa izy tsy nanao tatitra na zay député aza amin'izao fotoana izao na mba hoe tatitra kely avy amin'ny représentant ny gendarmerie mbola tsy tonga aminay akory. Karazana hoe afenifenina zany le zavatra misy. Dia isorana moa zany procureur ny Vatomandry tonga dia nandray mesure izy dia tonga dia niplacer sous mandat de dépôt ny Zandary manankiroa ireo. Dia amin'izao zany efa mitaraigna zareo amin'ny fitsarana fa efa mandeha ny intervention isan-karazany agnalandreo Zandary manankiroa ireo anatin'le zany. Efa fandronina mon'olona zany io Zandary io. Efa niasa tagny Marolambo dia nitifitra olona ohatray koa dia nafenipenina. Dia affecté disciplinaire ny Antanambao Manapotsy dia mbola nitifitra olona fandronina faty olona koa zany izay tsy dahany le olona fa olom-pirenena tsotra nivarotra. Tonga dia vonono azy amin'izao. Ka mangataka zany zay tena fandraisana fepetra faran'izay mafy amin'ireo Zandary.